ny fahalalanao no tsy haharingana anao. Averiko ny fahalalana no tsy maharingana ny olona. Ringana ny olona no tsy fisiany fahalalana hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny tsy fahalalanao hoe mamoino reto lakile reto no tsy ahafahanao tafiditra ao amin'io. Ny tsy fahalalanao hoe lakile mamoaninona any an-tranonay reto no tsy ahafahanao tafiditra any an-tranonay. Ny tsy fahalalantsika hoe inona ny lakile an'ny fanjakan'Andriamanitra no mahatonga antsika tavela ety ivelany. Raiso ny fanalahidy izay nitenenin Jesosy tamin'ny Petera hoe omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra. Antany mantsy ianao, ko maninona raha tena ao anatin'ny fanjakana, tsy ao anatin'ny fanjakana ve? Ko maninona ako Jesosy zao niteny hoe anasitrana amin'ny marary. Ny olona rehefa marary na mametra tanana azy, fa maninona ary le izy ny sitrany? Fa maninona tena nivavaka. Hoy Jesosy tamin'ny mpianatra hoe mangata amin'ny anarako ianareo. Tenin'Andriamanitra ane zany pastery. Ko maninona ako tsy tateraka le izy zao ary. Teneniko zavatra ianao. Midira meko anao ty lakile ty dia midira ao anaty tomobilanay dia mipetraha fotsiny ianao eo amin'le seza dia teneny hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandeha ty fiara ty amin'ny fahefana nomeny tompo anany aty atany sy any an-danitra mandeha. Andeha izy sa tsy andeha? Fa maninona izy ny tsy mandeha? Nefa tamin'ny fahefana sy ny trerony ianao no niteny. Fa naninona izy ny tsy nety? Satria ty no ilainao ampiasainao. Tsy ampiasaina fotsiny hoe apetako eto asiako kontakta fotsiny ty dia etiko ampinoana. Tsy afaka atanao an'izany io. Fa mila ianao mahalala ny fampiasan'ity fanalahidy ty. Ny fampiasan'ity fanalahidy ty atsofoka le lakile, ahodina le lakile, mandeha le tomobile, atsofoka ny vitesy. Fa ny tian'ny olona rehefa lasa kristianina izy dia hoe za le mpibaiko tompo tonga soa atao fanjakako ianao no te hanome an'ilay fanalahidy toa dia masaka ny vary dia za mitsako fotsiny tsy mahandro. Ry havana ny fonina miteny anito izy ty mantsy tsy vorona hazo nadaly izy ty tsy ampy fotsiny hoe zaho ny teneniko anao tsy pastera sady tsy ampy onction ve raha ohatra ka alaiko ty dia atsofoko amin'ny mampanopin'Andriamanitra avo nanosorana mandeha ianao ry fiara na rano aza ny atsofoko ato mandeha ianao. Ahoana marina sa marina le fanalahidy diso ny fampiasanao an'le fanalahidy. Matetika isika dia manao an'izany ataontsika hoe satria isika efa kristianina efa nandray an'i Jesosy efa nifanerasera taminy efa zavatra be dehibe dia tiantsika hoe Jesosy ty fa manino tena tsy misy angamba ianao fa maninona zao nandeha ampinoana atao dia tsy tanteraka. Satria ho teneniko anao nisy olona anankiray ao amin'ny filazantsara amin'ny marika dia zao le tantara hoy le olona mantsy azy raby eo nataoko daholo zany teneninao zany nivavaka nanampinoana nanaja ny didy folo na tsy haiko ny ray aman-dreny sy sisa rehetra tsy nisy tsy nataoko zany hoe olona mivavaka ahoana nidirako amin'izany fanjakana izany. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe dia hoy Jesosy mantsy azy zavatra anankiray no nadiso anao marika 7:20 ka hatramin'ny 7:20 zavatra anankiray loha izy no nadiso anao amin'ny dio daholo ary ny fanananao dia omeo amin'ny malahelo dia ndao anaraka dia toa dia nanjomotra izy asa nalahelo izy 7:20 dia hoy Jesosy ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe manao ahoana no asarotry ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mety hiteny ianao za efa mivavaka be, za vodi-pinoana be, za efa nanana fahefana teo amin'ilay zavatra niteneniko, fa izao anefa sarotra ho an'ny manan-karena satria ny prinsipa n'le ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra na tafiditra ao azy ianao dia ao aminy ny prinsipany dia zao izay manome no mahazo, omeo an'ny mahanitra ny fanananareo dia ho azonareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ny prinsipa zareo hafahafa ny an'izy ireo raha tsy mamihana ny soa ho an'ny olona ianao dia mandray valim-pity. Ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra
raha mamotsitra ianao mamela helika ianao dia ambinina ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ianao aloha no manome voalohany, ianao aloha no mamela, dia izay ianao vao mba voavela koa. Ozy izy izao ny olona sasany tazony ihany ilay fanalahidy, tsy vita ary hoy ny tanora hoe tsy pointsy. Mamela ahoana izay vao voavela izy aneny nanomboka manoatra no ilay zanaka ao an-trano. C'est lui qui a commencé. Dikan'izay tia tenena amin'izay hoe raha vao izy nanomboka dia izy izay namely voalohany tsy mahazo mamely farany amin'ilay anankiray, nefa ilay ray indray izy namony farany. Dia ohatr'izany tsika indraindray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tiantsika handeha ilay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ilay tiantsika, kanefa mila hoy Jesosy hoe ny atafidiranao ao, tsy ilay filazanao hoe navita ny didy rehetra na katohan'ny didy rehetra, fa neny Jesosy ny prinsipa ao omeo dia mba omena ianareo. Fatra tsara sady ahitsana fa ilay fanalahidy voaloha dia ilay tenin'i Jesosy hoe omeo aloha. Ao amin'ny fanjakana io raha te hiainany prinsipa ianao hoe voavahanao ny ety an-tany dia voavaha koa any an-danitra, dia manaraka ny lalàna ao anatin'ilay fanjakana ianao. Aza fihinana ho anao ny soazonao atao ho an'ny hafa, hoy ny tenin'Andriamanitra, mba hahatonga anao ho ambinina. Noho izany avy any aminao aloha zay enao aloha ahoana ny tenenako azany, etsika avy any aminao aloha zay vao misy valiny. Misy tady hanomboka pirina n'ilay lakile, misy tady tsy te ho tompona lakile tampoka intsony, voavela ahoana fa maninona zavy ny mila mamela voaloha. Zany hoe zokiny, zany ray aman-dreny ka na zany ary ao amin'ilay izy zay mamela no voavela. Izao tompoko tsy afaka manova ny prinsipa an'ilay ao an-danitra, tsy afaka manova an'ilay ao anatin'ilay fanjakana satria misy tompon'io fanjakana io, dia tsy izy zany fa Jesosy Andriamanitra ny tompon'ilay fanjakana. Noho izany raha te ho tianao ho voavany ety an-tany dia amboarina ilay fo ety an-tany. Raha hoy izy hoe mameza dia manome ianao, raha hoy izy hoe mamela dia mamela ianao. Ny fanjakan'ny lanitra tsy any amin'ny hafa fa ao amin'Andriamanitra irery ihany. Ny fanjakan'ny lanitra tsy tany amin'ny saminy hoe mpianatry ny tompo, fa ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra no tao amin'i Jesosy no nomena ny mpianatra. Andengana kely ahako enoy ry havana ny système ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy système an'Andriamanitra. Ny fanalahidin'ilay izy dia vavaka, izany hoe teny ifampizaranao amin'Andriamanitra. Rehefa manana fahatsapana ianao rehefa mivavaka iny hoe rehefa tena kivy iny rehefa tena ao anatin'ny olana iny, rehefa tena maizina iny, na ilay vavaka tianao atao ara tsy hainao tsony, dia izao teneniko anao, tonga eo amin'ilay stade ianao, Andriamanitra amin'izay izao no miteny. Dia eo aloha ianao miaino eo, tompo badenina. Za tena rehefa miresaka amin'ny tompo, izay tsapako ny any tena teneniko mihitsy, manomboka hivavaka zao Jesosy avilo eto akaiko eto mba eto aloha tena omeo hevitra aloha fa tsy takatra ny sain'ilay olombelona kely ty zavatra miseho ty fa ianao matakatra azy, eo aloha mba bitsio kely aloha. Hitanao ny teny eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ianao foana no miteny fa Andriamanitra no miteny voalohany. Amen. Tamin'i Jesosy ao amin'ny filazantsara Matthieu 4:4-20 ka hatramin'ny 1:20 dia hoy Jesosy, hoy mpianatra mantsy azy, alefaso aloha ny olona hitady sakafo any ambadika any fa tsy voavely, tsy afaka efa atoandro ny andro nona izy ireo. Dia hoy Jesosy mantsy azy ireo, nareo omeo iziko. Dia hoy ny mpianatra, omeo ahoana? Ny aty aminay eny mofo dia sazan-drano roa fotsiny. Tena leo akaikinao manomboka izao, tsy ionina amin'ilay fotsiny satria izaho anaty fanjakan'Andriamanitra. Rehefa avy eo inona nataon'i Jesosy? Dia hoy Jesosy mantsy azy, miantsena-reo dia hoy Jesosy, te hampianatra zavatra ray Jesosy hoe nareo ny manana fanalahidy anankiray. Iza ilay fanalahidy? Jesosy. Dia hoy Jesosy, izay fotsiny anananareo eto ty.
dia iny fa tonga inona ny fanalahidin'i Jesosy? Vavaka fisaorana. Nalainy ny mofo dimy sy azan-drano roa dia nasandranyilay izy dia nisaotra an'Andriamanitra izy dia natolo ny mpianany. Teto Jesosy dia te hampianatra ny fanalahidy anankiray hoe ny raha mbola matokianareo, raha fantatrareo fa Andriamanitra, raha fantatrareo fa Andriamanitra endry dia miankinareo amiko. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza an'ity zavatra ity: ny fitahian'i Jehovah no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Ry havanao, tenen'ilay akaikinao, tsy afaka miala amin'ny tompo ianao hoe anananao ny fanalahidy hoe ataovy antoka fa anananao ny fanalahidin'ny fiainana, dia tsy izy zany fa Jesosy. Zao ny teneniko anao, Jesosy tsy niteny mihitsy hoe nareo ny zaozao, fa hoy Jesosy hoe matoki raha minonareo fa zany fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra, omeo aho. Raha minonareo fa zany afaka ny amahan'ny olonareo, omeo aho. Raha mino ianareo fa zany afaka manokatra ny lanitra, dia hitanareo te hanapiro fotsiny Jesosy hoe se vahanareo ety an-tany tamin'ny vavaka sy fisaorana dia efa voavaha any an-danitra. Inona ny résultat? Ilay mofo dimy sy azan-drano roa navita namelona olona mihoatra ny 5,000. Ka hampiasa fanalahidy sa tsy hampiasa? Zao anefa hoy ny tenin'i Jesosy hoe inona angatahanareo amin'ny anarako dia omeko anareo zany. Pastera za zany nisy ny sitrina ilay pokera dia ozy hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy dia lasa ny any ilay izy fa ahoana ity ny fahasamihafany ho an'ilay lehilahy ilay niteny hoe efa nataoko daholo ny zavatra rehetra, efa nanonona ny anaran'i Jesosy efa nanao an'izao ianao tsara. Ny famalian'Andriamanitra ny vavaka tompoko dia tsy izay tianao sy sitraponao. Tadidio tsara ity, ny vavaka dia tsy manipulation, tsy fomba iray ikontrolenao an'Andriamanitra ka sanatria ianao rehefa tsy araka ny sitraponao dia hoy ianao hoe aiza ilay Andriamanitra reo. On ne se sert pas de Dieu, on sert Dieu. Tsy ianao no manao an'izay tianao an'Andriamanitra fa ianao no manompo an'Andriamanitra. Ny olona izay milaza efa nandramako, tsy hitako aiza inona vokatra ilay izy hatramin'izao tsy hitako akory, dia ity tadidio ka ny fiarahana amin'ilay Andriamanitra ivavahanay anie tsy fakana an'izay tiana sy tombony fotsiny. Fiarahana amin'ilay Andriamanitra miaraka aminay izay tena tianay, na ory, na faly, na voky, na nona, dia miaraka amin'ilay Andriamanitra foana. On ne se sert pas de Dieu, on sert Dieu. Rehefa manana lakile ianao dia manana fahefanao amin'ny toeran'io. Rehefa nananao ny lakile dia manana fahefana liberté manontolo ianao, hiditra hivoaka. Rehefa manana ny lakile an-tranonareo ianao, rehefa te hiditra ianao dia mahazo miditra. Rehefa te hivoaka ianao ny tranonao dia manana fahefana ianao ny amin'izany. Assureo tsara fa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tokoa ve ianao ka afaka manana fahefana ve ianao hiteny hoe tompo misaotra anao fa raha izao dia miaino afoana ianao. Izay zavatra izay nefa tsy tenitenenina fotsiny eo ambava, tsy izay milaza fotsiny hoe tompoko fa izay nomeny Jesosy ny fanalahidy ihany. Antanio ilay akaikinao, any ve ilay fanalahidy hoe raha tsy misy ny fanalahidy dia adala tompo ny trano anankiray, miditra eo daholo. Entre libre tsisy verset momba an'izay fa tena zany mihitsy. Kanefa tsy nanana an'izay fahefan'izay Petera raha tsy Jesosy ny nanome azy. Tsy manana fahefana amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ilay hoe amahany ety an-tany dia ifeny any an-danitra dia ameny any an-danitra ianao. Raha tsy Jesosy no manana teny iray sy miteny hoe ok, tiary
jery zao a zanakay ao an-trano rehetra zao a dia manana n'io lakile io efa ainy izy ireo hatramin'ny kodin'ny telefônina anay dia any ka mahazo mampiasa an'izay tiany izy ho tahaka izany koa anie ianao ho zaza endry eo amin'ny tompo ka rehefa omeny akse ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia hoendry ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho fakanao izay tianao fotsiny tompo ataoko tsy alaravaratra iny fanonteny anahy tena ny tompo ary noteny hoe odry itolona ity velena meko an'lefa nalahity zany mahatonga n'io a tsy hoe omemena fatany omenao fatany ny olona ve ty lakile ty fa zao matola izy nomen'Andriamanitra anao dia fatany sy matoky izy fa olona endry ianao